izay ny eo amin'ny tontolo politika fa eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa no entina antsika manaraka. Omaly ariva no nivoaka ny anaran'ireo afam-panadinana tamin'ny fanadinam-panjakana CEPE tamin'ity taom-pampianarana 524 ity. Niena ny vokatra raha niteto amin'ny fahampiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra raha oharina tamin'ny taon-dasa. Androany maraina azy dia mbola maro ireo aman-dreny sy mpiadina no tonga nijery ny vokatra teny amin'ireo ivo mpanadinana tely rehetra teny. 7 faingo 1.70 isanjato ny tapa-fahampanadinana CPE teo tamin'ny fahampiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Niena 9 isanjato izany raha oharina ny tamin'ny taon-dasa. Ny fanavaozana nentin'ny ministera fanabeazam-pirenena amin'ny fampiarana ny politika fampiakarana ny fahaizan'ny ankizy mpianatra no mety antony fidinany ny taham-pahafahana raha ny fanazavana nentin'ny tarehy jeneraly ny fanabeazam-pirenena izay fahita taratra tamin'ny fanadinana andrana teo aloha. Afaliana kosa no nisoritra teny amin'ny endrik'ireo ray aman-dreny sy ny mpiadana afam-panadinana tamin'ity taona ity. Betsaka ireo ray aman-dreny sy mpiadana no efa nanapo ny fahafahandreo zanany manoloana ireo vokatra efa azo tany am-pianarana teo aloha. Maro koa ireo malokendrika ary tao ireo mbola ao anatin'ny fitadiavana ny anarany. Miara-ny valy avokoa na ny CEPE na ny 6e. Ho an'ny CEG Tambarinandriana dia manomboka amin'ny faha 14 volana Jolay no ahafahan'ireo ray aman-dreny maka ny antota taratasy fanoratana anarana ho an'ireo afaka 6e teto amin'ity ivo-panadinana ity.